Ry havana tamin'ny fivorian'ny dekona farany teo zany, rehefa mandinika satria izay koa ny andraikitra nomeny tompo anay, mandinika hatrano ny fiainan'ny fiangonana, dia nanapa-kevitra fa ho atao fampianarana mikasika ny amin'ny ahoana moa ny fitafiana, mahamendrika antsika kristianina dia amin'ny fiangonana. Dia teo amin'ny fandaharam-potoanantsika atao amin'ny fiangonana rehefa alahady faharoa dia fampianarana no atao. Saingy izao tato ato dia tsy tanteraka le izy satria alahady faharoa nisy zavatra nisosoka foana atao zany dia tsy tanteraka le izy. Dia raha ny eno ianareo ny WhatsApp, misy mofinainao maly dia efa niresahako tao zany dia mino fa efa mahazoazo an-tsaina zany tsika ny amin'ny atao amin'ity anio ity. Misaotra an'Andriamanitra satria izao tena mifanaraka amin'ny fiainan'ny fiangonana ty resaka hoe fitafiana mahamendrika ny kristianina atao am-piangonana ity, satria nahoana miaina ny loko fotsy isika. Ny loko fotsy dia manana heviny anankiroa. Anankiray zany dia ny fahadiovana. Io le fahadiovana io dia miseho amin'ny alalan'ilay atao hoe pureté, zany hoe tsy misy fangaro mihitsy, madio ranoray, zay le fotsy. Ary tafiditra ao anatin'izay le lokony fahamasinana. Ny fotsy dia lokony fahamasinana ry havana. Ray zay. Ary mety koa izy satria loha hevitra antsika koa le hoe mitaridalana n'inona ny fanahy masina, deonary nitariha fanahy masina lalana antsika ny amin'izany hoe izao no fitafiana mahamendrika ny kristianina ato amin'ny fiangonana izao. Ry havana ho zaraina telo izany fampianarana izany. Voalohany dia iresahantsika ny amin'ny fiangonana, faharoa dia ny maha-kristianina, ary fahatelo no anoloranay zany izay mba heverinay tarafina vao amin'ny soratra masina ny amin'izany fitafiana mahamendrika ny kristianina atao am-piangonana antsika izao no miresaka ry havana. Ndao ary voalohany ny fiangonana tsotra kely. Ny fiangonana dia toerana maninona? Toerana masina, zay zany aloha voalohany. Manaraka toerana maninona? Toeram-pivavahana. Ary koa toerana anaovana fampivavahana amin'ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Misy dika be zay mpanjakan'ny mpanjaka, mpanompony daholo zany le tonga ao amin'ny fiangonana. Ary ny fiangonana no anatrehan'Andriamanitra, le Andriamanitra trinitaire, Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina présent manatrika antsika ato. Izany kory tsy milaza hoe tsy any amin'ny tokantranontsika izy, izany kory tsy milaza hoe miaraka amintsika any anaty fiara izy, tsia. Fa eto ny fotoana koa anaovantsika rendez-vous na fotoana amin'ilay Andriamanitra trinitaire ry havana. Ary indrindra ifanaovantsika koa itsika le mpanompo, itsika rahalahy, anabavy, mpino ao amin'ny tompo zany, manao fotoana eto ihany koa isika. Arak'izany dia zava-dehibe amintsika ity toerana ity, satria tsy hafa ity fa vavadin'ny lanitra sinina sy tranon'Andriamanitra ry havana. Eto no ianarantsika koa ny amin'izany zotra-piainana makany amin'ny fiainana mandrakizay izany. Tsisy ataon'ny fiangonana afa-tsy zay. Manomana ny olona izotra andeha ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Koa dia eto amin'ny fiangonana ry havana no hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra, ary eto amin'ny fiangonana koa no ifanomezantsika rehetra reto voninahitra arak'izany. Dia asehontsika amin'ny hira izany fanomezam-boninahitra izany, asehontsika amin'ny alalan'ny vavaka izany. Ao ny tenin'Andriamanitra henontsika, ary eo koa ao anatin'izay ilay fitafiana anaovantsika tsirairay avy ry havana. Raha sanatry mivava moa ka kiriko daholo tsika rehetra reto, dia ahoana ny zavatra misy aty amin'ny fiangonana ry havana. Ifanome voninahitra koa isika menakavy eto ry havana. Raha vao miresaka fitafiana isika dia tsy azo ferana
fa misy ny karazana fitafiana zay efa natao hoe reto de any reto. Ao anaty moustikera ve pastera no anao costara, bizara izany. De takizany koa na any amin'ny plazy aho no mbola manao robe pastorale sy miaraka amin'ny takan'izany, tsia misy koa fitafiana fandehany fanaovana any. Takan'izany koa any amin'ireny soirée sy misy ny hoe tenue de sport, tenue de plage, tenue de misy an'izany. De takizany koa zany ny antsika hoe de nasian'Andriamanitra koa ny ahoana ny fitafiana fanao aty am-piangonana. Raha vao nivoaka ny Egypta nivoaka an'Andriamanitra de ao amin'ny Exodus toko valo amby roapolo, ao amin'ny Exodus toko valo amby roapolo dia nanao ny akanjon'ny mpisoron'Andriamanitra, meny ao daholo hatramin'ny didiny robe lava, misy kalsona miloko fotsy, tsereo kely ny Exodus toko valo amby roapolo. De zay no natonga ny hoe misy zany ny akanjo liturjika fanaovanay manomboka aminay satria zay modely, zay zany le izy. Ary de zay no natonga ny hoe robe lava ny anay. Ary de toy amin'izany koa moa tozy ny filazany amin'ny robe akademika zay miloko mainty, fa ny ao amin'ny fampiompivavahana de miloko fotsy. Ary reo no ny fandovana teo amin'ny tantaran'ny fiangonana, de mbola hitantsika zany hatramin'izao izany. Za zany tena meka n'ity Andriamanitra sy ity Jesosy tompontsika ity, fa atsangano hoe zay manana n'ity mofona ity 5:2 eny amin'ny eny, atsangano meko fotoana nareo, iny zao misy ray roa tena atsangano ambony be, atsangano fa mofo ty hoantsika isan'andro, eny eo amin'ny mahita 10 eo zany na manodidina amin'ny 10, tsy maninona fa mety any an-tranonareo koa andofandrina misy an'ity tsara daholo zany. Zao moa de manaraka an'ity fa ianareo mety afaka manaraka ny lecteur le avoaka ny ligue pour la lecture de la Bible, na koa ny misy an'le daily devotion amin'ny teny anglisy roa na zay atao hoe tsy maninona daholo, na ny plaire à Dieu, zany zavatra izy daholo zany. Fa ny amoa de ity zany nyezahako vakina isan'andro de omaly verifio tsara, omaly alady 10 vola sabotsy azafady, 10 volana mety de ny tantara farotoko 20 andininy 7 ka hatramin'ny 7 no voalahatra ho vakina tao zany. De lasa saina tamin'io satria zao ny tamin'ny fahavalony ny firenen'ny Joda tamin'ny andron'ny Josafata, fanjakana atsimo zany, tena tahotra ny fanjakana atsimo de Andriamanitra napahery. De raha napahery Andriamanitra de tsy maintsy mivoaka nareo mandao miady, ary rehefa miady nareo de sahy fa za hiady ozy ny tompo zany resinareo reo. De inona nataon'ny vahoaka, nataon'ny vahoakana de lizy nijanona eo amin'ny 7 amin'ity tantara farotoko 20 ty, fa za tapa-kevitra maky hatramin'ny farany sy hijery an'izany fandreseny zany. Fa inona le fandresena? Tena tsotra. Voalohany aloha de mivavaka, niara mivavaka ary zareo reo, de avy eo de nanenjim-pira. De le pira zao mihitsy ny teny eo 2:20 jeretsah tantara faharoa toko 20 2:20 nanenjim-pira hideran'i Jehova amin'ny fiaingona masina. Tafiditra ao zany ny fiaingona rehetra, kavina inona sy braseleto hatramin'ny fitafiana. De izao ireo ndray nefa nalefa teo aloha, nga koa tsy raharaha, ireo mpihira nanao fiaingona masina ireo no nalefa teo aloha de nandresy ny vahoaka an'Andriamanitra. Jereo koa zany resaka fiaingona masina zany raha manam-potoana ianao ao amin'ny Salamo 7:2 averiko, Salamo 7:2 tsy kisendrasendra ny ranony atokopira koa androany. Ary zay mahazava-dehibe ny anaran'izy ireo atao hoe chorale liturgique, iombonantsika amin'ny méthodiste izany. Ary ny chorale liturgique de nanao an'izany fiaingona masina zany, atreny akitrokely ny robo an'ny vehivavy zany ny hitantsika. Mandany any méthodiste rehetra de ho hitantsika zany ry havana.
zay hoe tsika sendrasendra atsy ny maly atramin'ny an'io zany fa fotoany zao iresahantsika koa hoe fitafiana manahoana no mamendrika atsika kristianina ry aty amin'ny fiangonana farany de lako io elako io fizarana voalohany iny zao nresahako teo ny amin'ny tantara tato amin'ny baiboly fa tadidiko tsara tamintsika mbola mivavaka tatsy amin'ny petit temple tatsy de efa nyresaka ny amin'ny fitafiana nampianarin'ny dada Rainsoalambo zay nandray ny pentekosta malagasy tamin'ny 9 jona taona 5/7/9 juin 1895 namoaka fitsipika dada Rainsoalambo ary mbola iainandreo mpanaraka azy hatramin'izao zany ry havana hoe akanjo fotsy lava tanana didy mananjara ary manasaka ny ranjo na lahy na vavy na mafana na mangatsiaka na mividiny na manao shopping na makaiza de zany nataony zany de reo ozy ny alalany ateo olona mifo babo ny filazantsara tarazo ary iainan'ny fiangonana miavaka ny tantaran'ny fiangonantsika malagasy ry havana ary mbola betsaka am'ro avantsika loteranina mbola manatanteraka an'izany zay isorana azy indrindra ry havako misy fitsipika nomen'ny tompo ary misy fitsipika nataon'ny fiangonana aminy amin'izany fitafiana mamendrika ny kristianina zany satria tonga atao am-piangonana ntsika hivavaka amin'Andriamanitra ary iona ho iaho amin'ny raha lasiny anabavy rehetra de zay ny nanaovan'ny tompo ary zay nanaovan'ny fiangonana an'izany zay zany ny voalohany fiangonana anompotsika ny tompo rahantsika vavaka ionantsika amin'Andriamanitra izanaka fanahy masina ary ionantsika reto fa faharoa de zao iza moa isika kristianina reto ny kristianina ry havana de zao olona efa niova fo efa babon'i Jesosy Kristy resy lahatra anaradia azy satria efa nandalo ny fahateram-baovao ka tsy olona taloha intsony fa olona vaovao de zay na tonga amin'ny Paoly ny teny hoe tsy izaho intsony ny velona de toizo fa Kristy no velona atao anaty Galatiana 2:2 rehefa lavo ny razam-bentsika izy zany Adama sy Eva de natsiaro ny tanjaka izy mivady ka mba hanafiainana ny enatra satria olombelona mpanota isika de nanaovan'Andriamanitra akanjo ody biby izy ao amin'ny Genesis 3:2 nanomboka teo zany ny olombelona ny akanjo ary dia ho atsika kristianina vita batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina de fanahy masina zany no mitaridalana atsika ny amin'izay akanjo na fitafiana mamendrika atsika ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity enio engeny nambaran'ny Jaona apôstôly ao amin'ny Jaona voalohany 5:5-10 Jaona voalohany 5:5-10 hoy izy fatatsika fa avy amin'Andriamanitra isika ary izao tontolo izao kosa de mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa tsy mpimitsy roa avy amin'Andriamanitra isika izao tontolo izao kosa petraka eo amin'ilay ratsy de azonao jerena koa ny Jaona voalohany io ihany ny 2:9-10 sy ny 7 dia hoy ary ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 2:12 miaraka tsika fefaitsika tsenjery io aza manaraka ninny fa nao n'izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny saina amatara nareo ny sitrapon'Andriamanitra de zay tsara sady akasitrahana no marina ny atsika moa nataontsika hoe aza manaraka fanao n'izao tontolo izao fa ny tena marina de aza amiray lasitra amin'izao tontolo izao le lasitra hoe tia de mivoaka kaiky tia de mivoaka inona dolo mofogasy tia de aza mety ataon'izao tontolo izao anaty lasitra zay zany le izy ka manaraka ny fanaon'le zao tontolo izao isika lay nytenenina teo efa babon'i Jesosy Kristy efa vita batisa olombavao ny kristianina arak'izany de tokony hay manavaka ny akanjo
na ny fitafiana ho entina miangona. Io tsisy hoe zao ny mesurany, io tsy misy hoe zao ny modèle, io tsy misy hoe manao voatra ny pastera daholo, fa mifanahy masina no mibitsika ao anatintsika ary havana vao hiala any an-trano any. Fahatelo sady farany ary dia zao. Amin'ity fizarana fahatelo ity moa zany no mba hanomezanay hoia hoe tarafina vao amin'ny soratra masina an'ireo izay mba heverina zany hoe inona kosa ary ny fitafiana mamendrika antsika kristianina. Araka ny nambara teo a, tany am-piandohana amin'ny fitafiana dia natao mba hanaronana ny vatana, fa ankehitriny kosa dia 3 points de suspension zany. Ity misy fampaherezana sy famporosihana ataony apôstôly Paoly ho anareo vehivavy indrindrindrindra raiso tsara ty Timoty voalohany a 2:2-7 sy ny 10. Timoty voalohany 2:2-7 sy ny 10. Hoy ny apôstôly, ary toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mamendrika mba amin'ny fahamotinana sy ny fahonoana tena, fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy, fa amin'ny asa tsara arak'izay mahamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Eto dia ny vehivavy kristianina dia entanina mba hanao fitafiana mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra mantsy dia feno ny fahamasinana. Ny atao hoe masina ry havana dia voatokana ho an'i Jesosy lohan'ny fiangonana, voatokana ho an'i Jesosy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty, voatokana ho an'i Jesosy ilay nisolo eloka ary mpamonjy anao. Noho izany ny olona masina rehetra zany, tsy ny vehivavy ihany fa ny lehilahy koa, dia tsy miray fomba, tsy miray fanao, tsy miray modely, tsy miray lamody amin'izao tontolo izao isika. Ho antsika lehilahy kosa dia manao ny akanjo mendrika an'ilay Andriamanitra be voninahitra. Zaho raha tonga voalohany teto a dia anisan'ny nahalasa saina ary havana tonga teto zany hoe za zany nahitantsika tato amin'ity fiangonana ity toatra tsy tena misy manao kravaty, eny mafana angamba tsy afaka manao costard sy ny tahaka izany. Fa rehefa nahita an'ilay mpiara-mivavaka mandeha miasa izy tahaka an'izany, tena smart, tena lasa saina hoe fa ahoana ny andavanandro zany dia ahoana dia lasa saina dia tsy mety voavaliko zany hatramin'ny androany zany, fa ny zavatra hitako fotsiny dia mandalo aminay eo mpianatry ny université, reny école supérieure reny, fa dia tena any daholo izy. Zay zany no mba hitako eo. Ka ho antsika lehilahy tsy fantatro ry havana, izaho atsy ianao koa hoe inona fa dia zao fotsiny jereo zay mahamenjika antsika hoeto hoe ary eo amin'ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka tika dia zay tsara sy mendrika hoentina zany, hoentina ty am-piangonana azafady. Mampahery antsika lehilahy indray koa amin'ny Efesianina 4:1 zao no tenenin'ny apôstôly Paoly ito ary noho izany izao dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsona anareo ry havako. Efesianina 4:1 no miresaka an'izany. Raha sitraka ao tsy mandidy pastery no mba hovaintsika izay mba mety kosa hoentsika mideran'ny tompo aty amin'ny fiangonana fa eo averiko ihany an'ilay mpanjaka ny mpanjaka ianao, io fitafiana io ane ka misy dikany be, jerenareo tsara. Fa maninona moa ny miaramila no manao an'ireny hoe tenue de combat zay zany? Fa za miteny ianao fa asevy mandeha miady ane ireny dia t-shirt sy jean de lave rovotra lohalika entiny mandeha manafika any fa vita izy zay zany. Zany hoe fitafiana io koa zany tena misy dikany amin'ny maha ianao anao, amin'ny maha kristianina anao, amin'ny maha mpivavaka anao. Ary efa andresenao sahady reo le atoko-pira andresahako teo zany, raha tsy nanao an'ilay fiangona masina tonga dia efa mety resy zay koa zany le izy. Ka dia manentana antsika io tsisy lasitra hoe tsy maintsy ohatran'izao anao zao na za koa raha tsy manao an'izao isan'andro zay zany. Fa aty mba miaritra ny hafanana ato mandritra ny adiny 2 na adiny 3, fa zay le izy amezana voninahitra an'Andriamanitra ary amezana voninahitra ny hafa lay fitafitsika izany. Manaraka ary dia maraparana atao amin'ny Apokalipsy
toko 7:7 Apokalipsy 7:7 ireo olomboavitra dia iseho anatrehan'i Jesosy miakanjo akanjo fotsy lava aveloka. Apokalipsy 7:7 ary raha milaza ny amin'ny aviany Jesosy dia nanao fanoarana izy ao amin'ny Matthieu 2:20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 4:20. Matthieu 2:20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 4:20. Zao no ambarany: rehefa avy izy dia isy fety be ozy fampakaram-bady, ary raha misy manao fitafiana tsy mifanaraka amin'io, avo izy any izy any ozy misy fitomanina sy antsika ny toeany rehetra. Dikan'izay marika koa iandrasantsika amin'ny fiaviany Jesosy ny fitafiana mahamendrika araky ny bitsiky ny fanahy amintsika tsirairay avy ry havana hoentina ty an'ity fampipovavahana ty feny. Rehefa atao amin'ny fiangonana isika dia sady amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ry havana no anome voninahitra ny afako amin'ny alalan'ny fitafiana ataontsika, ary indrindra fanomezanao voninahitra ny tenanao koa reny akanjo anaovanao ireny. Noho izany fahadio ary ny fitafiana, fahadio ny fomba fiakanjo fanao an'izao tontolo izao. Ny tena lehibe dia isika manaja tena, isika mankatoy ny tenin'Andriamanitra, isika miandry ny fiavian'ny Tompo ry havana. Dia ao anatin'izany no nyresahana antsika teo izany hoe anompon'ny Tompo ary andro ny fiaviantsika ty amin'ny fiangonana. Mahereza ao amin'ny Tompo ry havana sy amin'ny hery faherezany. Amen.